mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity hoe dia nefa mialohan'izany dia vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izahay ary fivimpiterananao satria Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao. Misaotra anao izahay ny amin'ny fitahina sy ny fitantananao anay. Misaotra ihany koa Tompo satria Andriamanitra tena tianay tokoa ianao ary mitsimbina anay sy mijery izay rehetra mahasoa anay. Eto izahay dia andray ny teninao kometeza ianao nasavy izany araka ny sitraponao aminay aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manay ny fiavahana amin'ny andro farany fizarana faharoa. Toy ny resakitsika omaly dia ny fanantenantsika famonjena dia miorina amin'ny Kristy irery ihany. Ny tanan'ny feno rà dia manasa antsika hanaiky ny sorona natao teo ankahalalahana amin'ny vidiny tsy manampetra. Tsy ho ela dia hiverina ho an'ny azy izy. Antsoin'ny Titos 2:7 hoe fanantenana sambatra ny fiavian'i Kristy fanondroany. Ny andravan'io fanantenana io anefa ny tena tanjon'ny Satana mba hanaovana an'izany dia hanao fahagagana sy famantarana ary fahagagana arak'izay rehetra hery ananany mba fanitarika ny olona hiala amin'ny fahamarinana ara-baiboly sy ny famonjena ny Kristy izy. Zao manko no faharetan'ny olona masina hoy ny Apokalipsy 2:20 dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Amin'ny tolona farany Satana dia hanao an'izay rehetra azony atao mba hisakanana ny olona tsy hitandrina ny didin'Andriamanitra na tsy hanana finoanan'i Jesosy na izy roa ihany koa. Izany dia ilaina ny mitandrina amin'izay fampianarana rehetra na dia miaraka amin'ny famantarana sy ny fahagagana ny zavatra rehetra lazainy. Noho izany dia mila mamakafaka ary mitandrina ary mijery tsara isika amin'ny zavatra rehetra omenantsika na lazaina amintsika aza. Amin'ny fotoana farany amin'ny tantara dia hanatanteraka ny famitahana farany Satana. Hipotra tsy ho ela eny amin'ny lanitra ny fisehon-javatra mihoatra ny natioraly mihitsy ary izay hanampirofo ny herin'ny demonia ho lazainy ho mahagaga mihitsy. Ho tonga any amin'ny mpanjaka sy ampon'ny tany rehetra ny fanahy ratsy mba hamitaka azy ireo sy hampirisika azy ireo hikambana amin'ny Satana mitolona faratampony izay hanoherana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Toy izany no hamadihana ny vahoaka sy ny mpanjaka. Misy olona hitsangana izay nolotra ny tena no an'i Kristy ary hitaky ny anaram-boninahitra sy fanompoam-pivavahana izay han'ny mpanavotra n'izao tontolo izao ihany. Nanatanteraka fanasitranana izy ireo ary ilaza ho mpitondra fanambarana avy any an-danitra mihitsy aza izay mifanohitra amin'ny fijoana vavolombelona ao amin'ny soratra masina. Mba nasongadinana ilay tantara lehibe momba ny famitahana dia Satana mihitsy no hanahaka ny fiavian'i Jesosy izay nandrasan'ny fiangonana tsy ny ela ny fanatanterana ny fanantenany any amin'ny faritra samihafa. Eto amin'izao tontolo izao dia hita toetra mihaja mipotra ihany tsika voarafaka voninahitra manjelanjelatra izay ahatsiarovana ny filazalazana ny zanak'Andriamanitra nomena amin'ny Apokalipsy. Ary izany indrindra no tokony hianarantsika ny tenin'Andriamanitra ary ahafantarantsika ny fahamarinana rehetra fa maninona ny zavatra tahaka an'ireny no mipotra ary ahafahantsika mantatra ihany koa hoe marina ve sa famitahana izy ireny. Ny riko aminao dia ny ahafahanao mandalina bebe kokoa hatrany ary ny fahamarinana tokoa ny hanafaka antsika amin'ny fisalasalana sy ny fanandevozana rehetra. Amen. Vavaka isika. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra anao Tompo izay mamolavola anay ary koa mampianatra anay ho amin'ny zavatra tsara. Ampio izahay mba hitoky amin'ny teninao ary hikaroka ihany koa ny amin'ny fahamarinanao ary hangataka aminao fahendrena mba handray izany ampatokina sy mba hampitiavana izahay. Aminaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.